Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra zay tonga eto anio fiadanan'ny tompo ihany koa ho an'izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra any amin'ny isa tanàna any amin'ny isa paritra eto a Madagasikara ny ampitan-dranomasina rehetra any fiadanana ho anao. Mpalazao kely azay le namanao akaikinao fiadanana ho anao. Amen. Andro andray tsika dia mbola omen'ny tompo tombonandro fa tsika miaraka ary afahantsika ihany koa mihinana ny eo amin'ny latabatry ny tompo izany. Ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy vizity personnel na vizity personnalisé fa mangina isa-tokantrano fa mangina tsirairay fa mamelatra latabatra izy dia miara-mihinana eo daholo ny zanany rehetra. Amen. Zany hoe tsy mihinan-drery ianao androany. Azao kely azay le namana hoe tsy mihinan-drery ianao androany hoe fa miaraka mihinana etitsika. Amen. Dia za ihany koa hiara-hinana aminao. Aleo za tsy hamaky andalan-tsotra masina fa tonga dia ifampizara isika amin'ity andro anio ity dia hitantsika eny ihany zay verset biblika omen'ny tompo atsika ao tenatenany ao. Ny loha hevitritsika androany efa elaela taona vitsivitsy maromaro no efa tsy nizaran'izy ity tsony ako fa io moa miankina amin'izay omen'ny tompo dia amin'ny fotoana nomezany azy dia izay indray zaraina rehefa tsy mamezy dia tsy tereny iny tsy amboariny iny fa dia arak'izay omeny sy atolony amin'izay fotoana izay zaraina. Ny loha hevitritsika androany dia ny vanim-potoana. Ina tsara? Vanim-potoana. Amin'ny teny frantsay saison. Inona indray hoe izay ny loha hevitritsika rehefa ela mihitsy tsy haiko 5 taona 7 taona tanoany ako no nizaran'izay farany fa dia izao indray no fotoana omen'ny tompo anio. Io saison io na vanim-potoana zavatra hitantsika ao anatin'ny baiboly be dia be izy io. Andriamanitra amina zavatra anankiray, amina fotoana anankiray dia manao zavatra anankiray izy. Ary iny fotoana iny dia mandalo iny. Iny fotoana iny tsy azonao hovaina iny. Raha ohatra ka miteny aminao izy hoe mandehana ny ananina amin'izao fotoana izao dia tsy afaka ny teny ianao afaka tapabolana voalibra. Fa amin'iny vanim-potoana iny ianao dia mandeha. Rehefa tsy mandeha amin'iny vanim-potoana iny ianao dia lasa iny vanim-potoana iny ary tsy azonao hiverenana intsony iny raha tsy manome tompondray izy hoe ndanandray azy. Dia ao amin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra dia misy an'izay vanim-potoana izay ifiarahana amin'ny tompo. Ary raha vao miraty vanim-potoana isika dia misy zavatra tsy azontsika hiverenana intsony. Tsy mety intsony ny manao an'ilay izy amin'ny vanim-potoana hafa. Ao anatin'ny fiainantsika amin'ny maha-olombelona dia misy vanim-potoana be dia be. Misy vanim-potoana zao rehefa voateraka tsika manam-patonga ny eo amin'ny enim-bolana farafahakeliny ny ankamaroantsika 2 taona voatapitra dia ny nono teo amin'ny nono renitsika isika. Izay ilay saison atsika izany. Saison ana finonoana. Rehefa tapitra ny vanim-potoana ny finonoana ka mandeha mianatra ny zaza tsy possible intsony izy hiverina indray. Ohatra mamanina kely ary ny eny fa mba me kely indray aloha. Trany tsy ampy kely fa ela kely tsika tsy ho fampizara. Dia hiverina inono indray izy rehefa avy eo. Tsy possible. Efa tapitra ny saison ana finonoana. Dia inandray saison manaraka ao amin'ilay manomboka enim-bolana ny zaza mihinan-kanina, mihinana vetin-kanina izy, mihinana fary laky izy. Iny ihany ny saison azo hiverenana. Fa ny fantatrareo tsara ilay misy mangalam-pihinana moramora an-dakozia ao. Iny saison azo hiverenana iny. Dia ilay rononon-jaza koa azo hiverenana iny. Tsy indraindray rehefa mamanina zay azo hiverenana iny. Manao revanche hoe tsy tiako tony tamin'ny mbola kely fa hoaniko amin'izay izy ankehitriny. Reny azo hiverenana. Fa ny ankamaroany ny saison anatin'ny fiainantsika olombelona dia tsy azo hiverenana. Raha nianatra ianao ka nafinaritra be anao ny tany amin'ny TPS moa ankehitriny fa tamin'ny androntsika efa lehibebe tany amin'ny maternelle sy ny jardin d'enfant dia nafinaritra be ny fiainana tany milalao sy sisa rehetrarehetra matory rehefa tonga ny amin'ny 12 sy sisa rehetra
dia rehefa me lehibe ianao a rehefa me mandroso ny vanimpotoana iainanao a dia tsy afaky ny iverina amin'izany vanimpotoana zany tsony ianao, na dia manamarika zavatra mamy tao amin'ny fiainanao ary le izy, na dia manamarika zavatra tsara tao amin'ny fiainanao ary le izy, na dia misy olona ary tena mahafinaritra anao tao anatin'ny vanimpotoana iny a, dia tsy azonao intsony iverenana izay zavatra izay fa tapitra ny saison an'izay. Nianatra ianao a tsy haiko manambatonga ny taona tsy fantatro 20, 20, 3, 5, 7, tsy haiko le vanimpotoana, fa rehefa tapitra le saison an'izay fianarana izay ka mihitra ianao anatin'ny tokantrano, mihitra ianao amin'ny fiterahana, mihitra ianao amin'ny asa mandrarasa ny fitediavam-bola, dia manandrama miverina mianatra dia ho hitanao ny asarotany izany zavatra izany. Fa taloha ianao rehefa mifo mandeha hianatra dia taitra fotsiny dia lasa ianao mandeha. Fa ankehitriny ianao rehefa mifo efa tsy izay intsony ny fiainanao, fa rehefa mifo ianao mbola mitady akanjony ankizy, mbola mieritreritra inona ny laoka atoandro, mbola manamboatra an'ity, mbola mikopa-kafo, mbola manao azao, mbola manao azao, mbola manao azao, zay vao andeha hianatra. Tonga any am-pianarana ianao ny ao anatin'ny sainao firy moa sisan-kosiny ankizy ao, efa tsy saison an'le izy intsony. Misy olona miezaka be fa tena ny effort, ary izay mihitsy niteboka faharoa anatin'le izy, rehefa ny zavatra ny ataonao amin'ny tsy vanimpotoanany intsony dia mila effort ambony be mihitsy ianao ho ana resultat na ho ana vokatra kely dia kely. Ny herinao lany, ny momba anao rehetrarehetra reraka, fa ny vokatra raisinao kely dia kely. Nefa fahiny raha nanao an'izany zavatra izany ianao, za tany mbola ohatra zao, tsisy tika ny amiko nanao aty, tsisy tika ny amiko ny hatran'izao. Maly zay niakatra tendrombohitra, dia rehefa manomboka me miakatra ny taona, mafy le miakatra le izy, fa raha tena mbola tamin'ny fatany ranao na miaka midiny impolo eo ary ianao, tsy ole anao aminao. Zao ianao ty totohatra kely ato ity dia efa mily alaina tonga aty ambony aty, efa fen'olona misefosefo be mihitsy. Hoe fa ahoana ary zany tsy tendrombohitra iny eto e. Totohatra kely fotsiny 20 metatra dia tonga ato amin'ity efitra anankiray ity, fa efa misefosefo be, satria efa tsy saison an'le izy intsony, efa tsy vanimpotoana le izy intsony, dia mandany hery be dia be ianao, nefa vokatra azonao kely dia kely. Ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasiana-bavy dia misy saison ihany koa, ary rehefa miraty saison ianao dia misy zavatra tsy ho azonao intsony, ary misy zavatra tsy mety intsony, misy zavatra tsy mahavokatra intsony. Ary ny afatra izay omena antsika amin'ity andro anio ity dia ny fahafantaranao ny vanimpotoana androany. Aiza ho aiza ianao androany, inona no mety aminao androany, inona no tokony ataonao androany. Fa tsy amin'ny herintaona ianao vao hieritreritra hoe takizay nanao an'izao tamin'ilay vanimpotoana iray. Ny ankamaroantsika dia ohatran'izay miraty an'izay saison izay, miraty an'ilay vanimpotoana amin'ny fotoana tokony hijinjana, izay ianao vao mieritreritra hoe indry sambatra ny olona mijinjana dia amboly ako amin'izay koa za mijinja amin'ny herintaona. Fa ianao amin'ny fotoana izay tsy tokony ambolena no mamboly, dia miasa be ianao, miasa fatratra ianao, nefa araka le lazaintsika teo, vokatra kely no raisinao, dia reraka ianao, dia kivy ianao, dia kamo ianao, dia mametsiny ny hafa ianao, dia mametsiny an'Andriamanitra ianao. Nefa inona problema? Tamin'ny vanimpotoana tsy tokony hanaovana azy no hanaovanao azy, tamin'ny vanimpotoana tokony hanaovana le izy, lozanao nanao zavatra hafa, lozanao natory, lozanao varino, lozanao tsy haiko izay fomba nandaninao ny fotoananao. Fa ny raté an'ilay saison ianao, ny raté an'ilay vanimpotoana ianao, dia tsy navokatra araka ny tokony ho izy. Asitsika hatreo aloha. Afatra voalohany zany amin'ny maha-olombelona, nareo ankizy, izay ankizy rehetra maheno ankehitriny, araroty ny maha-ankizy anareo. Araroty ny fahafahana amin'ny lalao, araroty ny fahafahana miaraka amin'ny ray aman-dreny, fa tsy eo mandrakizay ny ray aman-dreny. Araroty ny fahafahana mianatra any amin'ny karabola, any amin'ny EPP, any amin'ny CEG, any amin'ny lycée, sy sisa. Araroty zany,
fa tsy ho afaka anao an'izay mandrakizay ianareo. Zany isy fotoana ao anatin'ny tantarako misy zavatra nafinaritra be dia be fiainako, misy zavatra ihany koa nanenenako. Za zany karazan'olona mba mahay ihany. Fa ny problema koa za dia olona farazekamo mianatra. Dia ny any anaty saiko any rehefa mifanojo amin'ny zavatra mety amiko ilay izy zany dia haiko. Dia rehefa tsy mifanojo dia tsy rarahiko i zavatra io dia alefako any fotsiny. Dia ohatran'ny hoe any anaty saiko any zao tena mieritreritra mihitsy, misy fotoana misaintsaina zany mihitsy tamin'ny le zavatra matematika natao tamin'ny seconde any amin'ny terminal izy vo azoko. Oza hoe raha zao averina seconde apokako ty. Tena 20/20 na tsy mila mianatra ty zavatra ty. Dia ohatran'izay ihany koa efa ty aoriana be aty zay vo azoko hoe ary zao le zavatra tamin'ny première année iny, ary zao le tamin'ny deuxième année. Efa ty alavitra ty zany hoe miraté an'le zavatra nisy foana tany aloha tany, noho ny amin'ilay décision, noho ny amin'ilay tsy fahafantarana le izy, noho ny amin'ilay fandanim-potoana tsy izy tao anatin'le izy. Ny ankizy ny zavatra hitanao rehefa mbola zaza dia tsy miprofite loatra ny mahazaza anazy iny, fa teo inona? Teo lehibe ny ankizy. Ny fotoana ny tsena ny Chelsea zazakely dimy taona edy. Izy any amin'ny anglophone mianatra dia nanatona izy dia ozy izy hello baby. Dia ozy izy laza za tsy baby, za fa grande. Io izy io nefany za tsy baby, ozy izy za efa grande. Zany hoe zay mihitsy tsika olombelona. Tsika olombelona tsy tiatsika io misy atsika eta misy atsika androany io. Tsy mety amintsika io. Fa le tsy hananantsika foana no mety amintsika. Rehefa mbola zaza dia le lehibe kokoa no mety aminy. Rehefa dolatseto le tovavy reny zany dia efa manaotro zao izy tia ny botsina ny mbola fisaka be ny eo dia efa taonatran'izao jejery fitaratra eo izy. Rehefa mbola vorobory volo tia ny atao lava ny volo. Zany hoe miaina tsy vanim-potoana foana atsika olombelona. Tsy miaina n'ilay zavatra eo anatrehantsika mihitsy isika, fa ilay tsy eo anatrehantsika foana no eritreretintsika sy tediavintsika. Rehefa mbola mianatra dia roviana ary vao mba ho tapitra izany fianarana izany dia mieritreritra fa paradisa soa rehefa tapitra io fianarana io. Tamin'izay nianatra efa nitantaraiko ity tapitra somatsara mihitsy ilay 5e année na tsipon-drala ohatry zao ny kahiana. Ozy resaka tamin'ny zala lisa ny falifaly ohatry n'inona fa fantatra lisa moa fa somera ny anaran'ny lisa manomboka eto. Tsisy ninina natao fa faly hoe tapitra treo le fianarana nandritra 4 taona. Dia izay vita ilay izy. Miaina zavatra tsy hita foana. Miaina ny lasa na miaina ny hoavy, fa tsy miaina n'le anio izay omen'Andriamanitra, tsy miaina n'le opportunité, lay fahafahana anio izay omen'Andriamanitra. Ambokiny Nomery 4:20 ao Andriamanitra naniraka ny Israely, mandehana ianareo zao, mandehana miditra amin'ny tany Kanana fa zao mba nareo omeko anareo tanàna io sisa rehetrarehetra. Ozy izy zareo zay tsy ho ao. Zay kely de kely ohatry ny tsingetana ny angezanay, le olona ao ngeza be ohatry ny reneny daholo, ohatry ny valala ny fijerin-drareo anay, ahoana ny andresenay andreo, zay tsy ho ao. Rehefa memena zareo dia naripaka Andriamanitra ny vavany tany dia latsaka velona tao anatin'ny tany tao zareo. Dia ozy izy le olona rehefa aveo indray Nomery 14 daholo misy an'izany tantara zany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Efa nanota tamin'ny Jehovah zay ry Mosesy ka zao rehefa nataonay fandiniana dia andeha hiditra amin'izay zahay. Ozy izy Mosesy inona? Eo nareo saina miditra tsisy mety miditra koa zay vao hoe andeha hiditra tsy momba nareo intsony Jehovah. Alao zay hiditra ka alao zay hiditra, niditra izy rehetra ary dia maty izy rehetrarehetra satria tsy vanim-potoana izay intsony. Efa tsy fanomezana intsony. Tanao ny dikany androany amin'ny teny frantsay présent. Inona ny dikany présent? Cadeau, gift, cadeau. Dia androany no nomen'Andriamanitra atsika. Da vao tsy mahay isika manararoatra ny anio ny vanim-potoananao androany, fa ilozanao mieritreritra ny lasa, ilozanao mieritreritra ny hoavy,
dia mandalo fotsiny ny androany, dia lasa le paseny tsiritinao indray le androany. Dia any aoriana indray ianao itsiritra mandrapatapitra ho fofonainao eto ambonin'ny tany. Fa mila fantatrao anio hoe inona ny tokony ataonao androany, inona ny tokony andanianao ny fiainanao androany. Dia tsy maninona ianao rapitso sy rafakapitso. Ny olona ny mpamboly izay nampiasa ny anioany ambolena, dia rehefa tonga fotoana fijinjana dia tsy manenina izy, satria maninona ny fomaraina izy. Tsy haiko fifoazan'ny mpamboly hoe amin'ny firy, fa fomaraina izy, nakeny atsavo maraina izy, niaritra ny herifiry izy, niaritra zay tokony aretana izy, tsy nanao Facebook izy, tsy nandehandeha ny etsena izy, tsy nitety zavatra rehetrarehetra izy, fa fantany hoe anio aho dia tokony amboly. Dia rehefa namboly ny nandaniny ny fotoanany anio, dia mijinja izy amin'ny fotoana fijinjana. Dia ho zao hoe tsika olombelona, ny tena mahavoantsika dia miaina foana ny zavatra izay tsy hananantsika sy tsy hahafahantsika intsony ho tanterahana. Rehefa mbola tanora ianao, araka ilay teneniko teo, rehefa mbola tanora ianao afaka mianatra, izay zany ny hafatra ho anareo tanora, aza maika no lehibe, aza maika ny hiasa, fa rehefa mbola afaka mianatra nareo dia menara mafy tsara, menara arak'izay azo atao rehetrarehetra. Mbola avy fiainana ny aoriana hiasana, hitediavana vola. Ny vola inga voalohany fotsiny mahafinaritra, taitaitra eo ianao mahazo le premier paye. Mahafinaritra, nefa ny trosaloha amin'io mbola be dia be, ny ray aman-dreny ny tantinina, ny bebe milahatra daholy. Miandro valim-babena tsirairay avy ireo rehetrarehetra ireo. Fa zao ianao afaka mianatra dia menara. Ianareo célibataire, dia araroto ny vidy célibate en'izao, fa tsy mihodikotina fotsiny raviana ary avo anambady. Jesosy mba meo anjara, Jesosy mba ataovy an'le oatra zao sy le oatra an'izao, atao daholo le profil rehetrarehetra. Mba ataovy ohatrandrianina reny. Reny zao tena mba anina, izy moa efa nisy nahazo dia tsy hanaovana azy. Ohatra re zao hitako mety tsara mihitsy, fa tsara fanahy, tsara toetra kely, tsotsotra kely, kelikely daholo. Tsy profitena le saison, le vanim-potoana. Ao anatin'ny maselibanao anio no moka hiditra zava-panahy amin'izay tsika. Rehefa manambady ianao misy zavatra tsy azonao atao. Raha vehivavy ianao ao anatin'le vie de célibat, afaka mitokana mivavaka ianao, afaka mandeha tendrombohitra ianao, afaka mampianatra Sunday school ianao, afaka manao programa be dia be ianao, afaka manararoatra. Fa rehefa tonga ny vanim-potoana nambadiana, dia voafetrany daholo ny zavatra rehetra, antanio daholo ireo manambady ireo. Fa voavoaka ny trano ireo, fa voaisa ny kotany ireo. Hoe findroa mivavaka izay, mbola ampiana inona indray. Efa indronga izay tamin'ity herinandro ity e. Fa ny problema mantsy dia zao, tsika tsy izy mieritreritra le zavatra le tsy mety ao anatin'le izy. Fa le mety foana, ohatran'le hoe mbola mpianatra ianao dia ny saintsainao tsy le hoe zangy hiasa maraina mandraparivo ny andro. Fa ny eritreretinao fotsiny dia hoe zangy handray vola isaka faravolany. Tena tsy androko izay hitrangany zany zavatra zany. Hoe mandray vola rehefa farana ny volana. Na raha tafiditra mpiasa-panjakana soma tsara dia isaky ny 18 moa sa 20 mandray an'ireo. Haiko tsony. Tao dia zany no mipetraka ao anatin'ny saina, fa tsy mipetraka le contrainte rehetrarehetra. Rehefa tonga amin'izay amin'le vanim-potoana iasana, ohatra ny te hianatra indray ary efa nataoko fandaniana. Ohatra ny ataon'ny olona tsinitsinina ny tena amin'le tsy ampy baoritra loatra, amin'le tsy ampy fahaizana loatra. Ndeha hianatra indray ako, ndeha hanao télé-enseignement, iny hitako mety tsara amiko. Dana andramo ahitanao azy. Andramo ahitanao azy. Fa araka ny lazaiko anao teo, raha vao tsy vanim-potoana
fotoana ny intsony. Sarotra be ny manao an'io, sarotra be. Ao amin'ny tontolo ara-panahy rehefa mbola le anao vao manomboka mivavaka iny, le anao vao manomboka mandray zavatra ao amin'ny tompo iny, tena ararotiny fotoana rehetrarehetra. Raha manam-potoana ianao ahafahana miantoroteny be dia be, tena araroty zany zavatra zany. Amen. Araroty zany. Manam-potoana ianao ahafahana mivavaka. Na atao arao hoe misy fahalainana tsondraindray, ianao mihitsy mila mijoro. Zao any libra afaka mivavaka. Fa tsika rehetra te hivavaka daholo rehefa tsy libra. Rehefa tsy afaka manao alizy, tsika te hivavaka daholo. Dia izay mahatonga alizy zange pastera te handeha. Fa nisy an'izao sy nisy an'izao. Hitanao ihany le fiainana, hitanao ihany le akizy, hitanao ihany le zao nefa ianao tsy nanao tamin'ny ianao mbola tsy nisy an'izany rehetrarehetra zany. Rehefa misy an'izany rehetrarehetra zany, tsy tamin'ny ianao afaka manana excuse, manana felatsiny, maika fa amin'ny ianao tsy afaka, vao maika miampy le izy, vao maika mitombo le izy. Dia mbola célibataire nareo, dia mbola afaka, dia mbola mpianatra. Ny mpianatra tena tsy mahafantatra an'izany mihitsy ny opportunité misy ray aman-dreny manome sakafo, tsy mila miasa fa tonga ho azy eo amin'ny maraina, mbola asiana fimenomena ny zazany ato an-trano ty zavatra atody, voanjo, sosety, korzety, voatavo zany foany. Na miasa hitanao azy hoe ahoana ny atongavan'ireo ao. Fa ianao tsy nandany fotoana ny karakarana io, ianao tsy nandany fotoana ny etsenana io, ianao tsy nandany fotoana ny kopakafo, fa le fotoana tsy laninao zay nataonao taiza. Nataonao inona le fotoana izay tokony hikopahana afo? Nataonao inona navadika ho inona le fotoana izay lanin'ny ray aman-dreninao ny asa, ny tediavana vola, hividanana ny sakafo lalonao iny? Nataonao inona zany? Rehefa tsy mahafantatra azy vanim-potoana, lasa ho azy daholo reny rehetrarehetra ireny. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny fiainan'ny zanak'olombelona mierina tahaka ny andro. Ohatra ny journée io mandalo, mandalo. Rehefa io masoandro io jerenao, tsy mijanona amin'ny toerana iray zany, fa mihetsika. Ny tena marina moa ny tany mihetsika fa tsy masoandro, fa zay ny fomba azotsika azy, fomba tsotra indrindra. Mihetsika ilay masoandro, tsy mijanona io. Dia tahaka izany ihany koa ny fiainantsika. Vao vinja sy ianao no lalao, vao vinja sy ianao no nandeha tamin'ity sy tamin'ny roa. Fa izay mitovy génération anay mbola nitsongoloka naka voangory sy voanosy, voatsy ela. Fa zao efa zavatra hafa amin'izay no iainana. Ary tsy possible intsony ianao hita amin'ny pastera hitsongoloka voanosy sy voangory fotsy vody. Tsy possible intsony zany. Fa ny fotoana tsy azo hiverenana intsony zany, fa tsy hoe aferiny tamin'ny mbola kely dia hiverina amin'izay indray. Tsy possible intsony. Na efa haiko tsenjera zao raha za zao manala BBC tonga dia haiko io, dia tsy afaka niverina amin'izany intsony, voaroka any amin'ny salle d'examen. Tsy possible intsony izany. Raha malala, raha nabavy malala, araroty ny anio. Fantaro izay tokony ataonao anio. Aza miaina ny paseanao intsony ianao, izay tsy vita. Zany ntsika teo amin'ny tanora isika, teo amin'ny célibataire. Misy zavatra tsy ho azonao atao intsony rehefa manambady ianao. Tsy afaka anao an'izany intsony ianao. Tamin'izay mbola célibataire, manao jeu mandrapatonga ny amin'ny roa maraina. Vera Ly 2, Colline Macré 2, zany ny fiainanay tamin'izany. Mandrapatonga ny amin'ny roa maraina, tsy maintsy vita daholo ireo pista rehetrarehetra ireo. Amin'izao fotoana izao tsy possible intsony. Misy vady lava-molotra be ao raha amin'ny 120 alina fotsiny ianao no mbola nao azany zavatra. Tsy possible intsony. Ary tsy azo hiverenana intsony zany vanim-potoana izany. Tsy possible. Dia araroty ny fatany ranareo. Zany ny dikan'ilay hoe omena an' Jesosy fatany rany. Firifiry manao an'izany vavaka izany. Sy manao an'izany hery zany, omeko ana ny atanorako. Nefa avy eo ilay atanorana omena Facebook.
aveo le atanorana omena fitsiritana fiainan'olo le fa lehibe sy olo efa manambady sy olo efa mananjanaka zany ny andanina ny atanorana lanina amin'ny zavapoana fifiry ny tanora soiana aloha mba tsy eto amin'ity toerana ity lanina boîte de nuit lanina fisotrotoka ireny zavatra reny tsy azoko mihitsy hoe boboka lizy dia mandoa rehefa ve dia makafoka rehefa ve dia tsy azoko mihitsy inona ary ny intérêt azahazavatra zany ny vola lany ny tova simba ny fotoana lany tsisy ninona souvenir fotsiny rehefa aveo tantarena zay tamin'ny atralisa tsy mba mipetraka trano zany mihitsy fa zao dia zao tantara conquête fotsiny ianona zavatra tsy efa niaraka taotsika ireny iaisy ino fa fito histoire zavatra tsy misy vokatra ny sasandray manenina fotsiny hoe nanao an'izao dia nanao an'izao raha mba ohatry zao mantsy mbola teo dada sineny rehefa mbola velona ny ray aman-dreninao ny anahy tsoko matetika mihitsy ndray telefônina dia miantsonao aneny aho raha ho tsitatsitako dia efa any miaraka amin'ny telefônina fa zao ririnina feno olona miloloha fasana miloloha razana zavatra tsy vita tamin'izy voavelona mangatsiaka dadaberaka izy fa hitondray body fotsy tamin'izy velona tsy isy nanatitra na kovra-lira ary fa rehefa maty izy mangatsiaka dadabe hitondray body fotsy tamin'izy velona tsy isy nanatitra na voninkazo ray ary na bozaka ary tsy isy nitondra fa rehefa maty mavita manao korsa makeny anosy mikomande bouquet vo maty mihitsy vo ieno indre mandeha tapitra fofonainy ho an'ny vady malalako olona tsy natsona malala indre mandeha tamin'ny vanim-potoana ny ainany fa rehefa maty ho an'ny vady malalako za tena nahita an'izany mihitsy tena mahita an'le bouquet eo anoloan'le razana fa tena ozy aho hoe fahalalako antira matoty tsy mba niavana tamin'ity vadiny ity hatry ze ny ainany fa rehefa maty ho an'ny vady malalako ho an'ny dada manalanay sy sisa rehetrarehetra mirate vanim-potoana miakamaroa ny olombelona miaina dans le passé avokoa resaka zava-panatsika ho zesitsika zay aloha fiainana amin'ny maha-olombelona inao fa mba izo mba misy azonao ahitsy aloha ny maha-olombelona anao androany amen satria tsika olombelona ihany koa tsy afaka mialy tsika rehefa mialy eto dia mba hatsoa dadanareo sy mamanareo any mba havoatra ny fazavela efa tapitra ny fotoana efa tsy maheno eny an'izao izy moa efa tsy maheno manina atsoa ihany izy na izany ary fa ao anatin'ny tontolo ara-panahy ihany koa raha lasina bavy dia izao no mila fantatrao misy zavatra azonao atao ankehitriny fa tsy azonao atao intsony amin'ny ho avy any milasa za tena isorako ny tompo be dia be mihitsy fa ny vanim-potoana izay nafako nandray ny famonjeny dia tamin'ny vanim-potoana tena mbola tao anatin'ny fatanorana tanteraka 10 taona no hainiko ny antson'i Jesosy rehefa 10 taona nandray ny antson'i Jesosy dia tena ny fiainako rehetrarehetra tena nitaritin'ny tompo tao anatin'ny fitediavana azy zay mahatonga tsy mba manadino ny fototra zay ny angako fa mamangy fa tsy indraindray andry zalazoko be efa fotsy volo raha tsy reo tsy nalala zany Jesosy raha tsy reo tsy natsapa zany asa-pamonjeny zany ary tena nahazo fototra tsara mihitsy azany atao hoe mivavaka zany tena henoko mihitsy ny hoe tamin'izany fotoana zany tamin'ny mbola tsy be rotoroto tamin'ny mbola tsy be atao tamin'ny mbola tsy mananjanaka na ny ray ara tamin'ny mbola tsy mila miasa tsy mila mitady zay ivelomana tsy mila mitady zay izao tsy mila mitady zay izao fa mpianatra ny tena afaka BBC dia nandre ny filazantsara dia naray ny filazantsara dia zay toriana rehetrarehetra tena henoko misy impacta daholo miresaka le rahalahy hoe zako tena voavonjy dia mifo maraina mivavaka mbola ao anaty kapokako tsara mihitsy zany fafana mifo maraina mifo amin'ny 3 maraina amin'ny 3 sasany amin'ny 4 maraina mana-potoana tsara mivavaka
amin'ny 3 sasany maraina, amin'ny 4 maraina, mahara-patonga ny amin'ny 7. Marina fa ny akamaroany le vavaka atao aloha tsy fantatra sy tsy takatra ny saina le langage sy ny zavatra ny resahana, fa le fotoana lana mihitsy tao anatin'le izy. Andriamanitra ny maha-olombelona be dia be ny zavatra nenenako, be dia be ny zavatra tsy vitako, be dia be ny zavatra hoe tokony zao no natao fa tsy tokony zao, fa tao amin'ny tontolo ara-panahy tena nandritra ny taona vitsivitsy mihitsy, tena afaka nanana an'izany safidy izany, afaka niasan'ny tompo tany anaty hoe zao fatany rako zao, laniko mivavaka zao. Tamin'izany vanim-potoana izany mamaky ny baiboly, mirehitra ny fosiny fanahy, mahavita mamaky baiboly toko 10 isan'andro, 2 volana laniko i baiboly, 2 mois laniko. Inona indray natao vita izay, ndao hiverina Genesis, vakiko indray, somary vakiko ny niadana amin'izay, vita aloha le 2 mois voalohany, no vakiko ny niadana indray, 10 volana indray nanaovako ny faharoa, vakiko ny niadana ihany, herintaona nanaovako ny fahatelo. Indimy namaky an'io baiboly io, satria naniny nanana opportunité, nanana roatra, nanararoatra n'ilay vanim-potoana sady mafana fo, vanim-potoana sady mazoto, vanim-potoana sady manam-potoana. Amin'izao fotoana iainantsika izao tsy afaka manao an'izany intsony. Izay noteneniko anay, misy le vanim-potoana tsy afaka manao an'izany intsony, satria manino, sady mamelona ankohonana amin'izao fotoana izao, tsy maintsy miasa amin'izao fotoana izao, manana asa fanompoana amin'izao fotoana izao, mitarika ekipa pasteur amin'izao fotoana izao, mitarika ekipa missionnaire amin'izao fotoana izao, manana mpianatra be dia be mampolo ny ako amin'izao fotoana izao. Tsy manana possibilité intsony ako hamaky baiboly manomboka Genesis mandra-patonga ny Apokalipsy indray, fa tsy indraindray sisa ny afahako mamaky ny baiboly. Zay lazaiko anao, tsy isan'andro isika ny anana opportunité, ary raha vao tsy fantatrao lay fotoana androany hoe inona no azoko atao anio, inona ny possible anio, dia ho ratenao io. Afaka heritaony ianao vao hieritreritra hoe ary za afaka nanao an'izao tamin'izay, fa tsy afaka intsony ankehitriny. Fijoroana vavolombelona ny andaniana nyity fotoana tapany faharoa farany ty, 12 taona zay no nifanesy. Tao anatin'ny fikambanana izay nisy anay, nisy programma na fifadikanana 3 andro isam-bolana, tsy diso ako isaka farany volana. Tao anatin'ny fikambanana izay nisy anay, nisy alim-bavaka indray mandeha isam-bolana. Tsisy ny rateko ireo na ny ray ary, isaky ny afaka manao alim-bavaka dia tonga manao alim-bavaka, na dia alina be ary ny andro. Isaky ny afaka mandeha fotoam-bavaka dia lasa mandeha fotoam-bavaka. Andro amin'ny 7 sasany, amin'ny 7 zay no mirava any Ambalavao isotry, mamaky vaky an'iny elakelan-trano iny, miakatra ny soraka, miakatra ny moa isotry fitiavana iny. Tsy matahotra ny anatin'ny foany ampaherezin'ny tompo. Ny aina n'izany zavatra tsy takatry ny saina izany izay tsy niainako intsony taty aoriana, mandeha ny andalana iny dia misy fanamasina mampianatra, mampafantatra zavatra izay tsy fantatro. Fa ahoana ny nahenoko an'izany zavatra any? Ny aina ny vanim-potoana, nanararoatra ny vanim-potoana izay nomena ay. Tsy haiko ianao androany inona le vanim-potoana, raha efa tahaka ianao aza mitsiritra ntsony ndry toko mba tamin'izany mbola célibat ny afatra ao zany nieniko pasteur. Tanao ano le problème, any le problème rehefa any ampanambadiana any, misy karazana ankizy mihaino ohatran'izany, le zazakely le zozo période na vacances dia misy ray aman-dreny ray aman-dreny mba tsy hitsoy le zanakitsika aza mpanaovana n'ity karazana koro rehetrarehetra ity izy, fronina daholo ny koro rehetrarehetra. Efa vacances le ankizy mbola anao koro analabaka, le baka amin'io mbola amin'ny herintaona, dia korona baka ny ampanovina anazy volana jolay. Avelao izy hiala sasatra, avelao izy mba hiala voly, avelao izy anao sarisary zay tiany, tsy tapenana foana, tsy pepona foana. Sarinina koa zao io, rarahinao iny io na sarinana ino, vilao ataony ao sary olona ve io, ary neveriko fa sokatra. Ianao no tsy mahafantatra an'io fa io ny atao hoe ary zavakanto ny anaran'io. Avelao izy anao an'izay amin'io vanim-potoana an'io.
velao izy lalao rano amin'ny vanim-potoana eny velao izy anao zay tokony ho atao rehetra gideo izy amin'izany gideo tarito izy zao dia zao fa mandalo ny fotoana zay iainantsika olombelona ho zay ako teo hoe rehefa tonga ny fifadikanina sy ny alam-bavaka dia nararotiko izany zavatra tao anatin'ny alam-bavaka no nahaizako ny vavaka maharitra voalohany rehefa tsy idiranao ny vanim-potoana dia ozy izy ianao tonga ty ampiangonana tonga vanim-potoana ny fifadikanina atsika adiny ray adiny roa fifadikanina anay 3 andro tamin'izany fotoana izany mafy ny ady amin'izany any varatra anjoma eo analakely io ny fotoana anaovana ilay fifadikanina fa manomboka aty Ambojatovo ianao aty Ambojatovo ambony ny tranonay marapatonga ny varatra anjoma fa fakapana ny zavatra ny orinao malady be ty oriny ty raha vao mifady haniny elaela zay fa ny orinao daholo fofona mofo gasy raha manonaka menakely composé mandrapatonga anao mandalo an'iny zay maiky iny ianao eninao daholo fofona henakisoa enomby akoho rony ty zay tsy miraty mivavaka ianao maheno fofona ronono mangotraka ho ambadika le tsena Jesosy raha vao vity ty sotro ronono asotro nefa olona tsy tia ronono akory amin'io fa tena tianao hoanina daholo tianao sotroina daholo fa amin'ny ray volana mbola miverina ihany mifady hanina ary rarotina zao fotoana itenenako anao zao tsy afaka mifady hanina ntsony vao mifady hanina vao tsy misakafo maraina sy atoandro dia ny après-midi dia efa korotana be vavoniko dia mandoby dia flasika be any anatiko any te hiezaka be satria na ny vatako ara efa zariko tamin'izay dia lasa tsy tena salama be ntsony aho vao tsy niaina n'izay zavatra zay fa lasa misy fasahiran-kiranana ny natao vavony nefa tsy afaka miverina amin'ilay vanim-potoana ntsony satria ny taona efa miakatra na te handeha raha ozy izy ilay fomba fitenin'i Jesosy sa hoe mifanahy mety fa nofo tsy manakery tsy manaiky tsony izy raha vao ifadifady hanina zany hoany fa tsy mety amintsika tsony zany tsy mety le alim-bavaka efa tsy afaka atao tsony satria 3 andro ao anatin'ny herinandro tsy ampitoromaso matory dia na amin'ny fo vao maraina be amin'ny roa dia efa tapitra ny toromasoko na amin'ny 2 maraina indray vao manomboka le toromaso tsy takatra mihitsy hoe fa ahoana ary ianao ty inona ihany ary mety aminao ty donc tsy afaka manao alim-bavaka be tsony amin'izao vanim-potoana izao dia iny no mahatsiaro zava-bitako fahiny dia tsy manenina ny amin'nandaniako ny fiainako tany milasy inona impossible aminao zao salama tsara ianao ampiasainao amin'inona ny fahasalamanao ampiasainao amin'inona ampiasao amin'ny zavatra tsy hanenenanao zay fa ny ankamaroan'ny olona salama dia mieritreritra ny vola zay tsy hanana eny misaotra ny tompo aloha fa salama zay zava-dehibe fa ny fatsy adino bavadio solna amin'izay manomboka zao saika miteny fa ianao manomboka zao soloy solna dia tadidinao le afatra hoe tsy asiana fa zay omeny ny tompo androany ampiasaiko araka ny tokony izy manam-potoana androany inona ny ampiasaiko azy inona no ampiasako an'izany fotoana izany 12 taona ako nanana fotoana be dia be fotoana ny nananako fotoana ny nananako fotoana no nomeko ny tompo mandeha mivavaka foana misy an'izany hoe vita amin'ny fianarana classe de seconde misy fotoam-bavaka isan'andro tao fikambanana nisy anay koatra ny lahady maraina satria ilay izy fikambanana latsinainy any atsimo Mahamasina zay mianatra eo Andohalo fa ny any natao foko any na dia aty Tapiakarina ty ary any mianatra andeha hivavaka fa tena milaza anao sady tsy ninambary ianao tsy ninina miakatra niny totohatra 420 iny mily ala ny aina zay nytenenga ny anareo 20 metatra ty dia efa sefosefo be ohatrin'iny zay miakatra 400 marche 416 miakatra 400 marche mandrapatonga ny Andohalo fa nona ny tena tsy haiko tsony raha ohatra ny jerena ny glycémie tamin'izany efa ho 0 ty efa ho 0 fa tsy maninona zany fa afa-pony fanahy dia lasa mandeha mianatra indray rapitsondray mbola hivavaka rapitsondray mbola hivavaka ny hariva
andeha ody amin'ny 7 mandeha tongotra avy any Sotry, tsy manana frébus zany a, sady za tsy tia bus zany tamin'izany, fa ny any tena mahafinaritra dia mba mandany ny heriko ho an'i Jesosy, satria zay ny vanim-potoanako izay, manana hery aho, tanora matanjaka tsara, tsy manam-bola, fa raha manam-bola ary aho dia ataoko rakitra, fa za tsy mandany vola amin'ny frébus zany, lasa mandeha tongotra, mandeha mivavaka, mandeha mody indray rehefa avy eo. Ny fotoana rehetrarehetra tetezina daholo. Nandritra ny 7 taona teo eo, izay periode ny fiainako izay. Nandritra 7 taona teo eo, tena nanana opportunité hivavahana. Nanomboka niditra indray ny vanim-potoana 2002 teo eo ako niditra 2e année nianatra. Dia nanomboka teo indray, nanomboka amin'izay mba nahitahita lalana hitadiavam-bola. Tena nangonangona moramora teo. Dia manomboka me manam-bola indray. Me nisy indray ilay vola. Rehefa nisy ilay vola, dia reny efa zaraiko taminao reny ny ampahany, za tena napetraka ny tompo tao anatiko mihitsy hoe, na dia tsy tany amin'ny prospérité be ary na dia tsy nahazo. Ny aho tao anaty foko dia zao an'ny tompo tsisy ilako vola hoe manino zany, fa anomea. Zay indray tsy inona ny ananako ankehitriny. Zay indray nanomboka efa nelefilefoko le fotoana fafahana mivavaka sy fafahana mivadiana sy ny sisa, mbola nanao ihany aho, fa efa nanomboka niova kely ny fafako manao an'izay, ny etaeta sy firetana ihany koa efa miova kely ny andalana eny. Fa zao indray manana moyen indray aho, manana ambom-bava, manome indray ny asako manomboka eo 2002 indray vanim-potoana, manome zay zao vanim-potoana zao dia lasa manome. Za tsy mikoty apafolo kareny zany. Zay foana nitoriana tamin'ny fiangonana nisy anay, apafolo no zany anatin'ny saiko an'izany indray dia tsy ampime apafolo zany. Fa ny na 11 ny zany za zany olona mpanohatra zay kely any anatiko any rehefa teneninao izao dia ozy le pastera hoe apafolony. Dia raha pasivony tsy mety dia ozy le apasivony meko zany. Raha paraiky ambin'ny folony tsy an'Andriamanitra, paraiky ambin'ny folony indray meko zany. Dia manome atsasany andraindray, manome 20 isan-jato andraindray, dia zay vola ao dia efa any. Vao misy mpanompon'Andriamanitra dia efa manatona ty indray rahalahy zao indray. Ohatran'izay ny fiainako indray 2002 manam-pahatonga ny 2010. 7 taona voalohany, 8 taona faharoa. Notahin'Andriamanitra foana nandritra izay vanim-potoana izay, arakaraka ny hanomezana ho an'ny tompo, tsy prospérité teneniko ty hoe mba hazoana dia mameza. Fa zany tena niaina an'izany. Mamery sy tanjaka ianao an'Andriamanitra dia omeny ianao. Mahazo hery sy tanjaka ianao fanampiny ahafahanao manao misy kokoa. Manome vola ianao, manome fananana ianao, dia mivaly any koa ilay izy. Fa tamin'ny vanim-potoana anankiray 2010 efa lalana andehanana ilay izy. Dia sika hoe amendray. Anatotona dia efa miandro ny toyany. Efa Jehova-volombelona teto hoe nanome 400 000 francs andray. Décembre 2003 tsy tadidiko. Nataoko 0 mihitsy ny teo ampelantanako. Tsisy ninona tsony. Tsy ampy herinandro Andriamanitra dia manome pourvoir. Tonga 5 millions. Mbola mpianatra ianao manana 5 millions zany, ianao sambatra indrindrako. Ozy izy zalahy miresaka hoe raha tovy mmpanan-karena indrindra amintsika marina mihitsy zany. Le mandeha so ihany fa isorako ny tompo fa taitaitra koa tamin'izany fotoana zany ianao examen de fin d'année zay. Herinandro l'examen de fin d'année dia mila mitondra valizy any am-pianarana. Satria le izy examen filambany matieranao nanomboka première année patonga 5e année dia anontaniananao mandritry ny herinandro. Ozy any eritreritry dia hividy tomobila ko hitondrako an'izany valizy zany. Isorana ny tompo fa nandalo fotsiny le eritretra fa mbola tsy vanim-potoana ny tomobila tamin'izany fotoana zany. Nandalo ny fiainana 2002 jusqu'à 2010. Tonga vanim-potoana 2010 nyverina ohatry ny fanao indray atotona dia niandro ny toyany. Fa hatramin'izao mbola niandro foana hoe aiza ary ny toyan'ilay tamin'ny 2010 iny Andriamanitra. Fa hatramin'izay to nety le investissement hatramin'izay to mamea dia miverina tsy ampy herinandro. Na ray volana farafabetsany indrindra dia misy retour. Fa tamin'izay fotoana izay nalefa ny voalohany. Dia nandrasany tsisy toyany. Zama mila pina. Dia alao pina. Fa napina
tsisy toyany alora anatotona daholy fa natotona daholy tsisy toyany ihany le izy satria manino mitapitra ny saison tsy vanim-potoana an'izay tsony entiko amin'ny lalana hafandray ianao ozy ny tompo lalana tsisy resabola fa lalana zavatra hafa indray lazana anatona an'ilay mpanompon'Andriamanitra le fanomeko efa ntsika ingaray avindray manara aleloia rahalahy na vaovao atsika hoe taloha name fa zao tsy afaka tsony fa inona indray saisonko zao ijoro vavolombelona indray saka miona aminao dia hitantara aminao indray inona zavatra nataon'ny tompo tampoko dia inona naseho an'ny tompoko zay indray saison ana miracle mivavaka ho an'ny olona tonga dia eo ny eo fa gaga ianao fa nitantaraiko anareo za zavatra misy olona valo milahatra eo dia mivavaka eto voalohany mangataka Jesosy amin'ny anaranao mivavaka ho an'ity olona ity aoka ho sitra n'ity olona ity olona tsy mahita io masony io pahany fa manapa-tonga ary afarany ary izy eto miantsoantso be mihitsy ny tamin'ny moramanga mahita ozy izy na tsika ary gaga mahita nalaina le firana ao ary vakeo ty dia efa nisy nanoro fomba fanaovana azy ataovy an'ilay tonga dia mibaribary be alony dia naseho azy ilay mibaribary be inasoratra eto firana ay pasy amin'ny avadika amin'ilay kelikely kokoa ao manaraka ty fa hitany hatramin'ilay soratra petite caractère madinika kely zay indray ny vanim-potoana mahita rehefa mivavaka to dia mitranga le izy misy nyzany vanim-potoana zany ao anatin'io fiainantsika io fa teoriana l izy ezana fa hoana ry ny taloha te ohatra ny misisotra be zany miena ary ve le osotra miova ary ve le izy tsy miova fa vanim-potoana saison Andriamanitra no mitarika azonao le izy eto ny vanim-potoana andresena ny Amalekita eto ny vanim-potoana andresena ny Kananeta raha tenao io saison io da nivereny edindreo taon'ireo mahita ianao pitehan'ireo ianao ravan'ireo ianao tsy tafavoaka eo ianao miaino an'Andriamanitra alalanao inona saison anao zao na firy-taona ianao na firy-taona mandra-piala anao eto amin'ity zao tontolo zao ity ny saison foana misy vanim-potoana niezaka ny tena nanangon'olona arak'izay tena fomba rehetrarehetra zay azo natao rehetra hatramin'ny misy azany hoe tena aloha tsy tantarina mampime loatra le sérieux misy azany hoe tena aloha tantarina so manondra nareo manaraka zavatra zany mividy zavatra mihitsy vidy akondro rokolao iny ny ampidirany resaka telony ianao manasa inana dia ahoana dia iny akondro hoe mandra-palany rehefa lany vidy akondro hafa indray zarazaraina amin'olona ahafahana mitory filazany tsara ahafahana manentana olona ahafahana mitarika olona fa rehefa tsy saison le izy tonga lady mijery ianao ohatra ny rety ihany le tamin'ny herinandro fa lazay zany le olona laza be tena hoavy zay tena hoavy zay tena tonga zay fa rehefa tonga indray ny saison an'Andriamanitra ohatrany tsy manao nininina zany ianao dia feno azy le trano fa taiza daholy arety olo reto tamin'ny fotoana nangatahana anazy tsisy hita zao izy rehetra miara-tonga daholy ho atao aizandray zao tonga saison an'Andriamanitra dia ianao manaraka fotsiny ianao mandeha araka n'ilay lalana kasi an'ny tompo fonao dia ianao manaraka fotsiny Jesosy hoe henoko be ny anatiko any fa vanim-potoana tokony hivavako so lasa indray mirotsaka ao anatin'izany araka ny tenenanao zao fotoana iainantsika izao nohony amin'izany resaka ara-pahasalamana zany tsy mana posibilité intsony ako ifo maraina be nanokana fotoana be taloha tena vavaka tena tsy haiko hoe adiny 7 isan'andro mahavita mivavaka maraina fo amin'ny telo sasany patonga ny amin'ny 7 maraina adiny 3 sasany zay manao zavatra eo atonga indray ny amin'ny 2 atoandro dia lasa indray mivavaka patonga ny amin'ny 5 sasany adiny 7 indray zay adiny 3 sasany indray zay adiny 7 mivavaka foana comment c'est possible vanim-potoanany andramo zany raha vitanao ankehitriny raha vitanao le izy dia saison anao zay zao rehefa tsy vitanao tsy saison an'izay fa tediavo ny saison anao mety ny saison anao ankehitriny mety le vavaka adiny indray iny ny tiranao dia iny ny ararotinao
saison anao ankehitriny le mamaky baiboly andramana daholy ny zava-panahy rehetra dia enao fitaritany tompo, enao fitatanan'Andriamanitra. dia hoy zao hoe tapitra le saison ny fanomezana, dia miditra indray saison ny témoignage. Tapitra saison ny témoignage dia niditra indray saison ny fitoriana tamin'ny alala Facebook. Amin'izao fotoana zao miezaka be mihitsy amin'ny anina anao video, tsy mety vita mihitsy le izy. Tsy mety fa ahoana ary ataloha navita zany, fa ahoana ary taloha mavita manokana androandro maninjitra mihitsy, manao prise de vue, dia manao montage, dia manao zao vao mandray souris fotsiny tanako. Zavatra hafa ny ataoko, tsy mety tsony le izy. Fa ny mpitaona hafa indray mampianatra indray no mety, dia nampianatra dia nisy olona be dia be mandray fahasoavana ao anatin'le izy. Fantaro ny saisonanao, azafariana amin'izay tsy azo, azafariana amin'ny vola tsy eo ampelatanana, azafariana amin'ny fahasalamana tsy eo ampelatanana, fa manana zavatra hafa ianao. Misy saison foana ao anatin'io fiainanao io. Raha tsy salama ianao ankehitriny, dia misy zavatra hafa azonao atao, ary misy zavatra hafa natao ho anao mandritra ny vanim-potoana tsy mahasalama anao io. Mety nohony amin'ny tsy fahasalamanao dia be dia be ny olona manatona anao, mikarakara anao, manisy anao, mameo anao, manampy anao. Fantaro inona ny tokony ho ataoko amin'ny vanim-potoana? Tokony hijova olombelona amin'ireto olona reto ve? Tokony hitory amin'ireto olona reto ve? Tokony hitory teny be dia be ve za amin'izao eto mpandriana izao? Tsy nareo zany resako fa le olona manaraka en ligne. Inona ny tokony ho ataoko amin'izao? Fa raha vao ratenao io dia le tsy hananana foana, le tsy hananana foana. Za zao raha mba manana hanina, tena hanohana mafy mihitsy any évangélisation io. Tena raha mba ohatra an'izao, nisy fotoana izay nanana double cabine, raha mba tamin'ireny nisy, tena meko daholo, tena tomobile, sono, nanana an'ireo zay, tena nisy an'ireo. Ozy izy vadiko ny mandeha resaka ary mahagaga le olona le mpanan-karena efa tsy afaka reny daholo manatona anao. Tamin'izy mbola tena anina tsy nanatona anao mihitsy. Fa rehefa tsy tafavoaka tsony izy rehetra vao manatona anao daholo. Izay ny saisonko. Tsy ny volany no ilain'ny tompo. Izay ny fantaro. Tsy le tsy ampelantananao no ilain'ny tompo, fa le nomeny anao androany. Raha dadabe anao dia io madadabe anao io mbola saison io. Fa tsy mifantanorana raha mba tamin'izao mbola tanora mantsy nahalalan'izany. Raha mba ohatran'izao mantsy, raha mbola tamin'izao mba ohatran'izao, raha mbola zao. Dia ny sasandray andraso pastera, fa raha vao mivaly ihany ohatr'izao. Tsika io miandro volan'ny trésor tsy hitrango zany mara. Olona firy ny eo alohanao miandry azy zany, fa manana saison hafa ianao ankehitriny. Fantaro ny tompo ilay izy dia araroty ilay izy. Amen. Misy foana. Ray aman-dreny ianao, araroty ilay mbola mahazazakely amin'ilay zazy io. Fa tsy roviny ty anay ity vao lehibe, zany ilay miaina tsy izy foana. Roviny reto vao tafavoaka, roviny reto vao tafita. Rehefa lasa indray ilay ankizy nareraka izy dia tsy mirarahanay mihitsy. Teo anatrihanao teo foana izy. Tsy miprofity ny présence ny ianao. Rehefa lasa izy zay vao hoe nareo raka izy, tsy mirarana dia tsy mba hita, nareo dia tsy mba mamangy. Fa dia mbola eo ampelantananao izy dia araroty, fantaro amin'ny lafim-piainana rehetra. Dia hitanao fa mahafinaritra ny fiainana, na inona nanana, na inona tsy hananana. Mahafinaritra ny fiainana, na marary ary ianao, satria na marary ianao misy zavatra hafa nananao. Mahafinaritra ny fiainana, na tsy manam-bola ary ianao, satria raha tsy manam-bola ianao misy zavatra hafa nananao. Mahafinaritra io, mahafinaritra surtout tsika manana an' Jesosy velona ao anatsika. Profiteo zany zavatra zany, profiteko mihitsy ianao Jesosy. Profiteko mihitsy ianao, profiteko fafana amin'ny resaka aminao. Manana efitrano anankiray ianao, aza mieritreritra hoe za raha manana chambre anankitelo, za rehefa manao trano ray andro any, asiako tena chambre de prière mihitsy.
Any WC aloha manararoatra fa za miandry an'izany. Rehefa vita chambre de prière anao tsy hitanao tsony zay ambary. Jesosy eo. Raha tamin'izaho mbola tanora nisy ty chambre de prière ty. Taontsika tena ato foana ny tontolo androm-piainantsika. Zany le olana, zany le problème. Mandalo ny fiaina, mandalo. Tsy mahavita ninina ny ankamaroan'ireo olombelona. Fa soit miaina passé, soit miaina futur. Androantsika omeny tompo fotoana tao anararoatra. Amen. Nararoatra ninona izay fanarahanareo sy ny tompo. Fa mitory ny asako, fa tarova ny fotoanana. Hitsangantsika dia hivavaka resaka amin'ny tompo androany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.